Miarahaba antsika rehetra. De raha ohatra ianao zao mijery an'ity vidéo ty de ngamba ianao nanao an'lay application an'lay diversity visa loterie 2026 tamin'ny heritaona tany amin'ny novambra tany te hafantatra hoe ahoana ny fomba hijerena hoe voasarika na tsia ny anaranao, n'aiza n'aiza misy anao, na ianao any Madagasikara na ianao efa aty États-Unis zany de ty vidéo antsika androany ty de maneho an'le hoe ahoana ny fomba hijerena hoe voaray sa tsy voaray ny anaranao. De Disclaimer. You might wonder, why are some of the information being blurred? These are other people's personal data, so we cannot show them. I hope you understand that. Anyway, keep watching. It will help you. ze browser mety aminao moa zany fa ny anahy Google no ampiasaiko eto de andeha étape par étape za any fomba hijerena hoe voaray sa tsy voaray ny anaranao. Zany hoe amin'ny Google zany ianao mitape hoe TV loterie 2026. Zay fotsiny tediavinao de mahita an'io ianao amin'ny Google. De afaka to de miklika an'ity hoe check status ty, fa alohantsika andeha tsikelikely le hoe electronic visa. Averiko kely hoe ny ahafantarana hoe tsy lien fake le izy de misy an'ity hoe http://dvprogramme.state.gov. io ihany zany no site officiel tsy avoray email ianao hoe voaselectenao sa tsia. Ny fanjakana amerikana tsy mandefa email ho an'ireo zay voaray. Raha ohatra zany misy olona mandefa mesazy aminao na WhatsApp na Facebook na email hoe naresy ianao de indrindra hoe mangatabola aminao izy de 100% zany hoe scam zany rehetrarehetra zany. De aza matoky an'ireny fa ianao ihany no afaka mijery an'le izy. Ndao ary klikentsika eto de rehefa avy miklika an'iny tsika de mahita an'ity. Eto efa misy information teneniny hoe ho an'ny diversity 2026 de amin'ny 3 mai 2025 no misokatra zany. Fa tonga zany zay 3 mai 2025 zay de miklike an'ity ianao. Raha miklika an'ity ianao de mbola le diversity 2025 no afaka jerenao. Fa ampiasa an'izay tsika androany mba ahafahana hoe mijery an'le fomba fijerevana an'le izy zany. Reto misy zavatra ilaina rehefa efa noteneniko tany amin'ny vidéo tany aloha tany zavatra ilaina, fa alohan'ny klikentsika an'io de misy zavatra ilaina zany reto. Voalohany indrindra le confirmation number anao de matetika moa izy io manomboka am'le taonan'lay le loterie zany. Raha le 2026 zany no nanaovanao application de manomboka any amin'ny 2026. Jerentsika hoe ohatrohatrany ahoana zay confirmation number zay zany. Ohatran'izao tokony ohatran'izao ny confirmation number azonao. De ty zany zao namantsika anankiray nampiko nanao application diversity visa. Tokony manana ohatran'ity zany ianao DV 2026 submission confirmation hozy izy entry received de success le izy. De io ny anaranao de le confirmation number tokony manomboka amin'ny 2026 zany. De ny zavatra ilainao ny taona naterahanao de zay confirmation number zay de ny anaranao nom de famille zany. De ndao ary tsika hanao an'ilay exemple kely. Mbola avereniko foana hoe amin'ny 3 mai 2025 zany hoe
androany zany fa ny lera fotsiny amin'ny 12 andro dia amin'ny 5 any Madagasikara any le izy, zany hoe afaka ora vitsivitsy zany dia hisokatra izy io any 2026. Dia tsindrianao klikenao amin'ity hoe check status ity dia rehefa meny eo ianao hoe iza le lien mandeha amin'izao fotoana izao zany, dia efa afaka mamaky eo ambony eo ianao efa naveriko teo hoe confirmation number dia nom de famille no ilaina dia taona naterahanao dia klikentsika ny continue, atsofoka eto le izy, mandeha ianao zany maka tao amin'ilay confirmation number anao dia alainao iny confirmation number iny zany dia iny no hoentinao makany. Dia alonga alaitsika confirmation number iny, apetaka ao ilay confirmation number dia apetaka ao eo ny nom de famille dia daty naterahana, dia misy an'ity hoe authentification kely ity, mila alaina zany, mila soratana moa zany fa tsy hoe alaina. Dia rehefa vita zay dia mi-click submit ianao dia eto misy soratra hoe eto zany no manazava an'ilay hoe voaray ianao sa tsy voaray, iny hoe the entry has not been selected bla bla bla, zay zany no soratra raha ohatra ianao ka tsy voaray. Raha ohatra kosa ianao voaray dia tsy misy an'ity hoe has not been ity fa atoroko anao ohatry ny ahoana ny mipoitra eo, zany hoe misy zavatra sainy klikena zany eo mipoitra eo rehefa voaray ianao dia hojerentsika hoe ohatrohatry ny ahoana ny azonao rehefa voaray ianao. Ity zao namantsika avy any Ghana na voaray izy voaray ny anarany tamin'ny 2024 dia zao ny zavatra mipoitra eo rehefa miklika an'ilay izy ianao dia misy lien hoe eto zany eto amin'ity zany tsy ohatran'izao ny soratra fa hoe has been selected zany no soratra eo, dia miklika ianao dia mahazo an'ity lettre ity, tsy tonga any amin'ny email anao io fa miklika ianao mandra-pahazoana an'ity lettre ity, dia ohatrohatran'izay no ahafahana hijerena hoe voaray ianao sa tsy voaray. Dia misy zavatra anankiray tiako ambara kely hoe raha ohatra ka tsy hitanao verina kely tsika, raha ohatra ka tsy tadidinao ilay confirmation number dia klikenao ity hoe forgot confirmation number ity dia teneninao hoe diversity inona no tsekevanao dia 2025 moa zany no mbola misokatra amin'izao 2026 mbola tsy misokatra raha tsy amin'ilay ora ny teneniko, dia ampidirinao ao ny information-nao rehetrarehetra, ampidirinao eo daholo dia ny email nampiasanao tamin'ilay izy dia klikenao dia submitevanao ilay izy avy eo. Dia andrasonge hanao ohatra kely tsika, ataontsika ohatra dia amin'izay mba hitantsika hoe ahoana ny fahazahoana anazy. Rehefa mameno an'io rehetrarehetra io ianao dia tonga dia miseho tampoka eo ilay izy, hitanao io zao ilay izy io tonga dia miseho ito ilay izy dia avy eo miklika ianao dia rehefa avy miklika an'iny ianao dia mameno an'ity fotsiny dia tonga any amin'ilay teneniko teo. Dia tiako ambara kely hoe raha ohatra zany ianao ka voaselekte ny anaranao dia mahazo an'ity lettre ity ianao dia ny zavatra atao an-tsaina voalohany hoe ny voaselekte tsy midika hoe tonga dia mahazo an'ilay green card ianao fa manana opportunité ianao hanaovana application izay green card izay, dia mbola misy zavatra be dia be ataonao manao interviews ianao manao background check ianao dia mandefa ny document rehetrarehetra any amin'ny immigration zany. Dia tiako ataontsika ao an-tsaina koa hoe ny fanjakana amerikanina dia manome eo amin'ny 55,000 visa eo ho an'ny fiscal year anankiray dia tsy garantie ny approval izy fa mila manaraka an'ilay process rehetrarehetra fotsiny zany ianao
mandra-pahazoana an'ilay interview. Raha ohatra ianao any Madagasikara de ny processinao de amin'ny alalan'ny ambasady any Antananarivo zany, de ataovy valida tsara ny passeport de angony tsara ny document rehetrarehetra zay ilaina, ohatra ny hoe ny copie naterahana, ny police record, ny examen médical rehetrarehetra, raha ohatra ka hoe mila an'ilay diplôme ny sekoly sy ny sisa sy ny sary, de ny forme fenonao de DS 260 online ny anaovana an'io fa ao anatin'le site, ao anatin'ity site ity no hijerenao an'ny étape rehetrarehetra. Raha ohatra indray ianao ka efa aty États-Unis ka nanao an'io TV loterie io de adjustment of status ny ataonao de tsy mila mivoaka any États-Unis ianao fa manao adjustment of status fotsiny, de hafa mihitsy ny processin'le izy fa ato amin'ity site ity ihany no manome an'le process zany. De ohatr'izay ny fomba fijerenan'le TV loterie 2026 étape par étape zany averimberiko foana hoe gratuit le izy de ito lien ito ihany no officiel de mora ny manao anazy tsy voatery hoe mitady olona ianao hanampy anao de raha ohatra ianao ka tsy voaselecte ny anaranao, be da be ny olona manao isan-taona mandra-voaselecte ny anaran zareo. Raha ohatra hitanao fa manampy ny namana, ianao manokana, ny fianakaviana ty vidéo ty de aza adino ny mipartage anazy amin'ny namana sy fianakaviana, de raha hatrany ny pejy mba ahafahanao mijery vidéo momba ny immigration, fianarana makaty États-Unis, tips kely amin'ny resaka teny anglisy sy ny sisa sy ny sisa, de zay ary fa de mazoto.